Efa maro ny mpianatra malagasy no manaraka ny lalam-piofanana ny teny sinoa sy ny kolotsaina sinoa amin'ity taom-pianarana ity dia 7 izy ireo no mandrato izany fianarana izany eo anivon'ny Confucius ao Ankatso ao. Tamin'ity androndroany ity ihany koa no nankalaza ny taom-baovao moa ry zareo sinoa. Tao anatin'ny fitaona izay no nisian'ny fampianarana ny teny sinoa sy ny kolotsaina sinoa teto Madagasikara ary efa nahatratra 50 ireo mpianatra efa nahazo vatsim-pianarana any Chine. Mandroso araka izany ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotonta dia ny firenena sinoa sy ny firenena malagasy. Maro ireo zavatra ianarana ankoatra ny teny sinoa dia ianarana ihany koa ny kolotsaina sinoa ary ny dihy sy ny hira. Amin'izao tsika amin'ny teny zao dia efa mahatratra eo amin'ny 700 mahery eo ny mpianatra taona voalohany, taona faharoa, taona fahatelo. Ary ny ireo efa nahazo vatsim-pianarana tany Chine zao efa mihoatra tamin'ny nandritran'izay 7 taona nisian'ny Institut Confucius zay efa mahatratra eo amin'ny 50 ny mpianatra efa nahazo vatsim-pianarana ary misy mbola manohy any Chine. Ary tsy eny Ankatso ihany no mianatra izany fa efa tao anatin'ny 2 taona izao dia efa nampidirina ny fandaharam-pianarana ao amin'ny lycée Jean Joseph Rabearvelo ny fiampianarana ny teny sinoa sy izay kolotsaina sinoa izay. No tanterahana androany teny amin'ny Amphidex Ankatso ny fankalazana ny taom-baovao ny firenena sinoa ka nankalaza izany ny teto Madagasikara raha toka amin'ny 9 volana febroary izao ny fankalazana izany any amin'ny firenena sinoa. Tena mandroso dia mandroso tokoa ny fampianarana teny sinoa eran'ny Madagasikara satria ny mpianatra izao dia efa maro mihitsy no lasa any Chine dia mbola anisan'ny tanalarana voalohany zany zareo rehefa tonga any. Manaprofo zany fa ilay fiaraha-miasa miaraka amin'ny Université Normale Jiangxi izay mpiara-nantoka zany amin'ny fampandehanana ny Institut Confucius sy ny Université Antananarivo hoe tena hoe mety ilay mahomby zany ilay fiaraha-miasa. Efa mahafeny teny sinoa ny mpianatra malagasy mianatra izany ary mitana ny laharana voalohany ireo mandranto fianarana any amin'ny firenena sinoa. Raha ny eto Madagasikara dia efa mahatratra 4 alina ka hatramin'ny 5 alina ireo teratany sinoa monina eto amintsika ary isan'ny lalam-piariana izy ireo eto amintsika ny resaka minina, vato, ny asy, ny fanaovana lalana sy ny tao-trano. Fa tsy mba ambany zavatra ny fiahiana ara-pahasalamana izay efa manana hôpitaly lehibe miisa 4 dia ny ao Mahitsy, Vatomandry, Ambovombeandroy, Sambava. Efa tafiditra ho firenena manana toe-karena matanjaka ny sinoa amin'izao fotoana izao. Ety ampamarana ny fampahalalam-baovao dia tsara ny mampafantatra antsika fa ho amin'ny rahampitso no amoahana indray ny gazety Mahery. Ahitantsika ireo lohateny mahaliana eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena no tena ahafantarantsika ity gazety ity. Tsy adino ihany koa anefa no mitondra ireo karazana torohevitra eo amin'ny lafiny teknôlôjia sy ny kafarany amin'ireo karazana fiarakodia samihafa zadiny manjifa io gazety io amin'ny rahampitso dia faranantsika tretany koa ny fampahalalam-baovao ankasitrahana ianao. Nanaraka izany hatramin'ny farany famefotoana eto indray tsika amin'ny andro manaraka. Veloma tompoko.